Dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray isa-tokantrano na izany amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ihany koa amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamatoa Ignace Randriamamizafy no vahintsika ato anatin'ity fandarana ity efa mpamakafaka politika sy mpamakafaka ny tontolo ara-toe-karena eto Madagasikara efa nandritra ny taona maro i Ignace Randriamamizafy dia naveritsika nasaina eto amin'ny fandarana indray izy aloha miarabanao Ignace. Miaraba inga Zoelina dia miaraba ny mpanaraka sy tabaka ny fandarana dinika na ny toetoerana na ny ampitan-dranomasina. Vaovao mafana tamin'ny faraparan'herinandro teo Ignace ny mikasika ny fanakanana ny olona tsy hiditra ao amin'ny Magro. Tsy nisy hetsika voafaritra nefa tamin'io faran'herinandro io fa efa talohan'izay no nisy ny figasana anao hetsika tao ny sakanana tanteraka. Feno mpitandro filaminana indray tamin'ny faran'herinandro teo Behoririka sy ny manodidina tsy ny Analakely sy ny manodidina rehetra iny misy mivezivezy teo ampovoan-tanàna tao. Ahoana ny fandikan'ny Ignace Randriamamizafy ireny zavatra nisy ireny na ny tamin'ny heriny na ny tamin'ny sabotsy farany teo? Ireny zany ny atao hoe fanjakana ambory zany manko ny fanjakana matahotra. Izay fotsiny amin'ny tiana anazy hoe ambory le fanjakana zany amin'ny zavatra ataony ihany nge mahatonga an'io hoe efa niteneny teto-pandeha hoe ny olona ho ary rehefa avy nanonga-panjakana na nazo fahefana izy taty aorian'ny fanonganam-panjakana ataony dia tsy mandrara azy atao hoe demokrasia zany, tsy mandrara azy lalam-panorenana zany mihitsy fa ny anazy dia hoe fomba ahoana no atao hijanonana ela be teo amin'ny fitondrana dia reny taratra le izy reny matahotra izy amin'ny faneho-kevitry ny olona ary za moa gaga ihany raha maheno ny faneho-kevitry ny ministry gendarmerie ny généraly Serge Zile hoe tsy ekenay ny fanonganam-panjakana de tena manontany tena hoe fa iza teto ambonin'ny tany mon général nisy olona manaiky fanonganam-panjakana zany ny mpitondra tsy ary nisy an'izany, tsy ary nisy mpitondra manaiky ny hoe ahongana eo nareo fa voahongana tany izy ary nefa le mpitondra voafidim-bahoaka io ny voahongana fa izy voahongana aza mbola gadrain'ny mpanongana na ny vonoan'ny tany na lasa mandositra ka tsisy mihitsy teto ambonin'ny tany mon général fanjakana anankiray nanaiky hoe ahongana zany de raha milaza nareo hoe tsy ekenareo ny fanonganam-panjakana fa iza moa le fa nilaza aloha teto Madagasikara andeha hanonga-panjakana ka ny olona miteny koa hanonga-panjakana zany nge tonga de samborona fanompanonga-panjakana nge migadra mandra-pahafatiny ary imbona an'izao tontolo zao zany ka iza zany le olona miteny hoe andeha hanongana anareo de izy ianareo tsy ekenareo de sambory ihany izy de gadrao fa ny vahoaka kosa rehefa tsy mety aminy de mitabataba izy ary zon'ny tsirairay ny maneho hevitra ny zavatra saika ataon'ny mpanohitra atao amin'ny Magro raha ny fahazoko anazy de aneho ny heviny hiteny ny heviny zany hoe zao ny fahitana ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy iny misy fikasana hoe asiana karazana endrika place de la démocratie ao amin'ny Magro satria tsy afahanao manao ny hevitra ho any ankalamanjana zany raha tsy toerana ohatran'ireny ary izy toerana privé io de satria ny manahirana koa manko de zao rehefa rzalany nanohitra de vitany nanao kianjan'ny demokrasia namonjy-atova fa rehefa izy ny mpitondra de navadiny hoe parka botanika io de le tsangambaton'ny président Zafy Albert zay père de la démocratie zany zao tavela ao asa atao inonao izy io fa misy mangataka hoe isoro tao fa tsy lanan'io ao ka asa rehefa tsy ao fitondrana indray zany zareo reo de ho averiny atao kianjan'ny demokrasia indray ngamba zany io fa tena mialatsiny mon général fa mananjo araky mananjo ary arovany lalam-panorenana ny mpanohitra sy ny olona tsirairay any ny heviny ka raha manao ny heviny izy satria tsy asianareo kianjan'ny demokrasia de any anaty toerana privé ohatran'ireny izy manao ny heviny anefa mbola sakananareo ihany ka iza moa zany tadiaviny lazainareo fa hanongana eto aloha sao de mbainareo any ary ny hanongana ny tenanareo nefa rany zay mikasika an'iny raha za zany tao amin'ny plasin'ny mpitondra ona tapakely vetivety sy ny Ignace zay foana le zavatra niseho tato anatin'ny herinandro raha ny tena marina rehefa taona vitsivitsy nisy an'izay foana hoe misy fikasana mory vahoaka misy fikasana aneo hevitra fa misy foana ny sakana natao mety hoe misy zavatra azony tokony ho ataon'ny mpanohitra ve raha ny fahitanao anazy manoloana izay zavatra zay tsy maintsy hoe mefara amin'ny famakina trézeme sy ny sisa tsy maintsy hoe lasa zay foana ve le izy rehefa sakananao nge le olona anao ny heviny amin'ny toerana anankiray de lasa mitady toerana hafa izy ko raha ohatra ka navela malalaka nanomboka tamin'ny taona 2010 jusqu'à 2012 de navela lazany hoe mandany andro tao Magro tao na privé io
fa vao ny sakanany angeny de makany am'trézime ny olona ary na tiany mpitondra na sy tiany mpitondra eto Madagasikara rehefa sakananao sy tsy avelanao anao ny heviny amy toerana anankiray de makany am'trézime any izy ny farany ary za manahy tena manahy mon général fa ianao lehibe iny anisan'ny lehibe ny mpitandro filaminana fa raha tohizanareo io fandraranareo ny mpanohitra tsy aneo ny heviny any amina toerana mifefy ary an'olona privé io de mangataka ery am'trézime ery io de rehefa makeny le olona de tsy maintsy me farany misy maty sy maratra de izy ny tompony andraikitra ary tadidio fa na iza na iza mpitondra fanjakana teto ka nakany am'trézime ny olona ka nisy maty sy naratra mionga ny fanjakana iny na miala teo iny tratran'izay daholo zay mpitondra teto zany hoe rahana iny olona tsy avela manao ny heviny de nefa rany le olona makeny am'trézime fa rehefa makeny am'trézime de tsy maintsy misy maty sy maratra fa tsy mandika ny heritona zay mpitondra teo lasa iny zay ka manay sao de mba lasany koa ianareo nefa rahanareo fa avy aleo ny olona lazany heviny ny anjaranareo zany raha za mame torohevitra anareo de zao alao hoe zay iteny malalaka ao amin'ny magro io fa arovony manodidina eo mba tsy isina débordement mba tsy isina hoe io ange misy manararoatra koa zay ny mety atahorana de alao izy iteny zay teneniny hoe miteny koa ve de mahongana fanjakana taiza koa nisy olona nahongana fanjakana miteny kabary fotsiny ve de mahongana fanjakana tsisy fanjakana voongana amina kabary zany eo fa misy zavatra hafa raha tsy misy faty olona zay vao misy fanjakana nongana teo fa raha hoe kabary eo magro ka navelanao kabary eo zay kabary iny eo isanandro de mahongana fanjakana tsy fanjakana fa tsy haiko inona ny lazako fanjakana miongana amina kabary zany sao de lefa akaiky ny fotoana fifidianana satria na tinona tsy na heritaona maherikely zany fa tsy lavitra tsony zany zay ve ny mety hoe anisany mahatonga le nitenenao tamin'ny voalohany hoe lasa matahotra le fitondrana de na ny olona miteny sy mitondra fanazavana etsyreo raha lasa tsy maintsy sakatsakanana foana tsy le fifidianana loatra satria zareo ary nefa manao vavabe ho izy ozy mipomba anazy hoe la premier tour vao maly tafandarana anakay tamin'ny radio Ravavy anankiray tompony andraikitra ambony présidence miteny an'za mihitsy hoe tsy rarainay zay dinika anareo any fa aza mifanakorotana fa lan'ny premier tour ka raha fifidianana ve zany izy ary fa miteny lan'ny premier tour de inona moa zany ny anakanakana n'olona maneho ny heviny ery anaty kianja mifefy ery fa io le teneny koa hoe ny olona rehefa avy nanonga-panjakana ka lasa mitondra de kanosa matahotra ny osezany sao de ahongan'olona ihany koa de zava-dy ataon'ny olona rehetrarehetra tsy mitovy hevitra aminy tsy ao anaty fanjakana de nanaty lohany eo de ny anongana anazy daholo zay foana ary zay ny mahatonga an'io izay ataon'ny mpanohitra na ny olona maneho ny heviny de ny anaty sainy ihany de hoe anongana zareo iny nefa tsy zay nitreretin'ny olona za manokana tsy mankasitraka mihitsy ny hoe manongana fanjakana zany satria isaky misy fanonganam-panjakana ange nanjony Madagasikara de miempotra firy taona reny fampandrosoana dingana fampandrosoana mba efa vitanao iny miempotra ny firy taona any voasazy le firenena de potika daholo ny toekareny sisa fa nefa rany fa raha ohatra kosa nefa ny tokony mitandrina ny mpitondra hoe mba tsy hatongavan'ny olona makany any amin'ny korotana mandeha milahatra eny amin'ny arabe miteraka faty olona na tsy tianongana fanjakana ary ny olona fa rehefa makany amin'ny arabe izy nefa rany makany amin'ny trézime de miteraka faty olona de tsy maintsy miala le mpitondra de tokony anjaran'ny mpitondra fanjakana zany mandinika alora nga iteny malalaka izy lazany heviny io ange rehefa velanao milazany heviny malalaka ange ny olona de tonga any fividianana foana tsika farany fa raha mbola sakasakananao any olona tsy avelanao miteny ka izy de lasany amin'ny korotana any farany ka manana safidy ngeza be zany ny mpitondra na mamela ny mpanohitra miteny malalaka izy dia milamina ny firenena tonga any fividianana antsika iny fa raha tsy avelany miteny mihitsy ny mpanohitra ohatra n'io ataon'io tsy mahazo efa kianja an'olona privé ry ny resahana mbola tsy avela de mefarany mikorotana foana io ary za tena miteny an'zany hoe lasany amin'ny korotana any foana io satria ny olona tsy anaiko tapenana vavalava eto tsy avelanao miteny foana izy ko tsy angataka iry amin'ny trézime izy nefa rany de eo amin'ny trézime ko tsy mila angatahana ange tonga de midiny eny amin'ny trézime tompoko de makeny ny olona ary misy cycle mihitsy io any Madagasikara ina mahatonga zay cycle zay raha fahitany le izy tsika aloha zany amy lafiny raha toe-karenina rehefa mandroso kely le firenena de misy crise aorinan'iny misy hery manosika ny hafa andeha anakorotana tratran'zany tamin'ny 2009 fa raha politika manana toetra
te hidongy amin'ny fitondrana angamba zany zay ny mpitondra de lasa tsy manaja ny fahafahan'ny hafa, lasa tsy manaja ny fahafahan'ny hafa miteny, de lasa makanik'olo izy zay ara-politika. Ary eo am'izay lafiny ara-politika zay koa dia arakaraky ny fahaizan'ny olona mpitondra no na ny fomba fitantanan'ny olona mpitondra no mampatanjaka ny mpanohitra. Apetrako foana fa ny atao hoe stabilité politika dia ny hery ananan'ny mpanohitra sy ny mpitondra tokony mifandanja. Fa tsy stabilité du pouvoir, raha miteny stabilité du pouvoir ianareo dia ny fahefananana ny filohan'ny république sy ny premier ministre sy ny assemblée nationale, ny filohan'ny république sy ny premier ministre ty amin'ny mpanatanteraka mifandanja amin'ny fahefananana ny any amin'ny mpanao lalàna, zany hoe ny assemblée nationale sy ny sénat, de tokony fandanja any amin'ny fahefanam-pitsara mifandanja, zay ny atao stabilité du pouvoir. Fa raha vao miresaka stabilité politique ianao de ny hery ananan'ny mpanohitra sy ny mpitondra zay ka ohatran'izany manahoana am'zany rehefa stable mahitsy zany, tsisy mizana stable zany ka hoe tsy ngatitra ambony be ny ray de ny ray rembany be ry de tsika zany mitady hoe anao stabilité politique kanefany everiny mpitondra fa izy mpitondra de manana hery na tsindrana vato mizana ray taonina, fa ny mpanohitra de manana hery na tsindrana vato mizana raiky lao. De iny zany apetraka ambony am'zany, zay ny fiheverana anazy stabilité politique iny no azonao am'zany, tsy mahazo stabilité politique am'zany any France any tsy nahazo majorité absolue nge ny antoko politique mba ahafahany manendry premier ministre, ny ngara Macron zany tsy nahazo ino moa majorité absolue izy tamin'ny antokony, de ny antoko mpanohitra anazy koa nefa tsy nahazo an'le majorité absolue mba ahafahana hoe manao cohabitation de lasa manendry maka premier ministre avany de fa io izy io ainy zareo no fandaminao fa stable amin'ny politique any France am'izao fotoana zao. Ary ny lalàna zay alefany eo amin'ny assemblée nationale de aorinany adevitra tena adevitra mafana de lany convaincu any andanina any akilany hoe mety ho an'ny firenena zany ohatra tanatin'ny tababolana tao nge zay ny assemblée nationale frantsay tena adevitra mafy mihitsy momba ny hoe ahafahana mampakatra ny pouvoir d'achat ny vahoaka frantsay. Lany le izy lany fa ny eto amintsika any ny any amin'ny assemblée nationale aloha de boîte aux lettres fotsiny ty de de zay tonga ao de lany tsy nasipanyvana de stabilité tsisy adevitra fa lany tsy nasipanivana de ny mpanohitra tsy haiko hoe firy de tsy afaka miteny any amin'ny radio-pirenena mpanohitra de etsetretreta ka stabilité politique iny nano azo am'zany. Fa rehefa tsy avelanao mandeha manao miadevitra malalaka ohatran'ny reny ny olona de tsy mahazo stabilité politique mihitsy. Fa raha mitady stabilité politique aleo ny olona aneo ny heviny malalaka. Tena mbola azo eritreritana ve zany Ignace mialohan'ny fifidianana amin'ny taona 2023? Azo atao tsara manao an'izany ka. Azo atao tsara mihitsy ny mieritreritra sy manao an'izany. Tsika nge mbola manana herintaona sy tapany nge ny fifidianana vao atao hoe azo atao tsara ny mieritreritra an'izany. Raha io hita eo moa raha hoajain'ny filohan'ny république koa ny lalam-panorenana hoe miala izy 10 andro mialohan'ny fifidianana de tokony gouvernement neutre zany no eko. De azo atao tsara nge manao an'izany. Inona moa zany ny olana raha manao tamin'ny andro ngara-jaonaro mampianina rehefa niala ngara-jaonaro mampianina nge de nisolatra amin'ny premier ministre de nisolatra amin'ny gouvernement sy ny crise sy ny crise tamin'ny 18 avril de ka reny le lazaiko anie rehefa nandeha ny resan'ny mpanohitra hoe misy an'ity tokony vana izy de tsy nety tao de lasa ny olona anakery amin'ny trésorerie terina farany de nisy olona maty enina safiry tamin'ny fa rehefa nisy maty tonga de vita teo koa tamin'ny régime ngara-jaonaro mampianina voatery niovatra amin'ny premier ministre. De mba elana am'izay zany sady miteraka faty olona no voatery miala amin'ny fitondrana ianao na marefo tanteraka ianao fitondrana de aveloany olona anio ny hevo malalaka efa any amin'ny toerana privé izy mangataka mifefy aho de avelao izy hoako nga misy tomobile hoe générie de circulation de manahoana io tsy hitako zay olana amin'io raha za. Ya, zay ny mikasika an'iny fa anisan'ny vaovao anankiray niseho tamin'ny faran'ny herinandro koa ny olana eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy hitany paritaka tetsy sy roa ny sary niditra tao ny nisy mpitandro ny filaminana tsy maintsy niditra an-tsehatra sy ny sisa nisy ny fisamborana raha ny vaovao farany efa navotsitra le nisamborana maninona hoe tsy maintsy zay ihany koa lasa tonga hatrany amin'ny fiangonana le fampiasana mpitandro ny filaminana nefa ny etsakilany zay
mampimenimena ny olona ny tsy fisiana fandriam-pahalemana amin'ny toerana maro eto Madagasikara iny asa ka satria politiziena le fiangonana ko politiziena ange le fiangonana de gaga am'zany ve tsika ny tena teneniko hoe ny député Naivo Raholdinina ange miteny fa ny tima hono hoe président Marc Ravalomanana sy Ramatoa Ravalomanana raha ny SGN tima no nampaniraka ny olona nanankorotana tao politiziena ange le zavatra nefa fantatry olona tsara fa izy mpivavaka ao zany efa fahatarako azy mpivavaka ao izy de ny fanjakana zany rehefa misy korotana tokony izay le laïcité de l'État hoe tokony tsy miditra amy raharaham-piangonana mihitsy ny fanjakana na inona raharaham-piangonana fa rehefa misy korotana de afaka miditra izy mandamina tao ka tsy fantatro hoe le korotana tao mitoe atraiza za tsy mpivavaka amin'ny Jesosy mamonjy tsy mahafantatra hoe mitoe atraiza le korotana tao fa voaterina katona le fiangonana de inona aloha zany le mpivavaka ve izy aloha zany tsy mahay fandamina mihitsy de inona zany zao ny tombotsoan'le mpivavaka ny fiangonana nakatona de rehefa mikatona fiangonana tsy afaka mivavaka zany olo le mpivavaka satria mikatona fiangonana sa zareo zany tsy mahay mifampidinika mihitsy fa raha zany mpitondra fanjakana tsy mifanakatonana namaiky fa natsoko zareo de nasiko mifampidinika iny hoe ato nareo de tsy mahazo voaka tao nareo raha tsy misy zavatra tapaky nareo na raha zany mpivavaka tao de zay hitako tanatiny hoe natsoko mivavaka rehetrarehetra hoe iza le londom-pisoronareo misy olana io miditra asy nareo de mivory ao anareo tsy mahazo voaka tao nareo raha tsy misy zavatra tapaky nareo fa ambenana eto avelany eto nareo mahazo vahaolana ange tsisy zavatra tsy vitan'ny fampiresahana ne fa amiko aloha tsy vahaolana le tonga de akatona fa asivy fampiresaka aloha izy ny fandaminany rehefa zay tsy fandamina izy de hoe nakatona de zaho tsy mahafantatra hoe inona moa zany le antony tena nanakatona anazy tao le ny fampitoraka hoe ny fampitoraka iny sa famazavaza ao anaty fiangonana tao de angambany raha famazavaza ao de sampivavaka ve zany de tsy manana mba olona mpivavaka hafa andao rangalo mivoaka kely aloha nareo miara mivoaka aloha tsika de avelo aloha io de amin'ny herinandro indray manohy fa lasa ny fanjakana miditra ary zay manahirana ana am'le hoe laïcité de l'État ny laïcité de l'État raha mba ny fantatro de hoe ny fanjakana tsy miditra mihitsy ny amy raharaha institution religieuse na inona fa raha ohatra ka fa akoatrany hoe fandikan-dalàna taony raha mandika lalàna zany za zany tsy mahafantatra hoe inona zany mety fandikan-dalàna ngeza be nataon'ny fiangonana Jesosy mamonjy nanakatonana anazy fa rehefa tsy mandika lalàna izy de tsy tokony miditra tao ny fanjakana de resako am'izay le anatin'izay arareo tokony resako an'le hoe nomena franchise ny kitapo novidina tany ivelany omena ny JMJ atao any Antsirabe volana septambra mariko aloha fa JMJ any katolika ny papa Jean Paul II no namorona an'io any katolika io ny anarany hoe journée mondiale de la jeunesse fa any katolika io de misy kitapona farany tsy fantatro izy nanafatra an'le kitapony katolika ve nanafatra an'le kitapo sa olona hafa fa nomeny fanjakana malagasy Francis tsisy de tsy mandodoanina io tsy mandodo taxe de amiko zany tena fa mandika sady ny laïcité de l'État ny dikan'izany satria miditra amy raharaham-piangonana katolika anazy manokana nge ilay JMJ de maninona ny fanjakana no lasa manala ny taxe sy ny douane an'le zavatra nefany eto Madagasikara misy commune manafatra tomobile fa naino an'izay fa tsy tafavoaka ny eo amin'ny ao amin'ny porony Tamatavy le entana satria takiny fanjakana lafo be ny dédouanement iny de zany anisan'ny manahirana ana ihany fa manahirana ny saina mandinika ihany ary malasa ny saina ihany hoe aiza ny fametrahan'ny mpitondra ankehitriny ihany fanajany lalam-panorenana de miverina am'le teniko tamin'ny voalohany hoe ny olona rehefa nanonga-panjakana na efa avy nanonga-panjakana ka lasa mpitondra dia tsy mandraraha zay lazain'ny lalam-panorenana tsy mandraraha zay demokrasia ihany fa ny ao anaty lohany de fomba ahoana ny petrahako eto amin'ity fitondrany ity anatin'ny fotoana lavabe mihitsy resaka fanitsakisanany lalam-panorenana ihany koa efa natsidika kely teo ihany misy fikambanana maromaro am'izao fotoana zao misy an'le antsoina hoe gasileo sy vondrona fikambanana maromaro moa ny ao anatin'iny mametraka fitarainana etsy kasika le hoe fandikana lalam-pandrenana namaly ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tsy nanomerariny antrareo moa fa hoe tsy andraikitra ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana am'izao tsiny no manapaka sy mandray zay fanapakevitra tokony raisina amin'ny kasika an'izay fa ny fahitany Ignace Andriamamizafy ny fanapakevitry ny faneho-kevitra moa zany faneho-kevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana iny ny faneho-kevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany aloha de araky ny lalàna iny
ny fitsarana avy ny lalam-panorenana dia tsy mandray fitarainan'ny olon-tsotra afa-tsy institution chef d'institution zany no raisiny de hodinihany fa am'mahavahoaka ihany kosa nefa le gasy leoa de zokoniko ny nametraka an'iny tany fa ny tokony amaly an'iny amin'ny fomba rehetrarehetra misy de ny assemblée nationale sy ny CNA ny asa sy indrindrandrindra ny assemblée nationale satria ny assemblée nationale no manana fahefana manao voty mampitsahatra ny filohan'ny république rehefa hitany fa misy fandikan-dalàna ngezabe eo ohatran'ny nanjoan'ny président Safi Albert ny ACC nge manao constatation fotsiny rehefa vao de milaza hoe MPC zany fa no manao voty nge ny assemblée nationale de any ambony soroky ny assemblée nationale zany eo soroky ny député ray manontolo zany ny fitarainan'iny ny ary tokony isy séance andiniany zareo an'iny mihitsy hoe ahoany ty fitarainan'olo ty fa tsy ho avelany fotsiny ihany iny hoe neto amitsika koa manko ny zahako manaraka ny assemblée nationale français fa totra ny assemblée nationale français tsy an'zany hoe tsy mivory zany fa neto amitsika iny de indrosy ataona mivory ndray-pandeha taoko ray volana de afaka de mivory fanondrony ray volana de manao extraordinaire de mila ny gouvernement tamy mampianso an'iny vo azo atao de restreinte be zany de tsy mandeha le firenena atao an'zany ny fidianana sy ny mbavambaoka nge de andinika lalàna de raha misy lalàna maika zany zao tokony ho alefany amin'ny assemblée nationale de miandry any amin'ny volana oktobra ndray de tavelo le firenenao na manao fivoriana tsy ara-potoana de manao fivoriana tsy ara-potoana de hoe ferana ty any zahatra ohatran'ny fitarainan'ny olona reny nge raha mivory foana le assemblée nationale tokony efa mandalo débat ao zany iny fa iny zany raha ny fitondrana am'izao fotoana zao aloha tsy hanao fivoriana tsy ara-potoana ny antony iny de raha iny zany andrasana any amin'ny volana oktobra zany vao resahana raha ho resahany any de raha oviana de le olona zany asina iandry an'zany eo fa zao angezi ny tena mila valiny mila valiny izy zao ary ny assemblée nationale de manana fahefana feno mihitsy andinika an'ireny satria izy sady solon-tenany vahoaka solom-bavambahoaka ao amin'ny raha teo lazainy lalam-panorenana no afaka manao voty raha mahita izy fa misy fandikan-dalàna ataon'ny filohan'ny république fa raha io zavatra misy eto aloha de miteny an'zareo namanao migasy le any aho hoe fomba faneho-kevitra ara-demokratika no nataonareo laza ny hevitrinareo nareo fa raha ny azo valiny mahafa-po amin'iny nareo tsy hisy ary tena tsy hisy mihitsy fa ny zavatra ohatry zay koa nefa raha ohatra hoe mbola hiandry ela be ny adevitra eny anivon'ny antony miram-pirenena na mety tsy hisy mihitsy ny tsisy afaka mamaritra eto hoe hisy ve le adevitra sa tsy hisy le adevitra tsy mbola anisany mifandray amin'le zavatra resantsika tamin'ny voalohany ihany hoe zay mahatonga le olona rehefa avy eo mandeha manao fitakiana amin'ny fomba hafa rehefa tsy mahazo valiny amin'iny izy de makery amin'ny 13 mai izy ny farany zay foana nge le izy le olona manohitra nge zany aloha manaraka an'le lalàna apetraka izy fa rehefa tsy azony amin'iny valiny de makany amin'ny 13 mai am'zay izy ny farany za tena mino an'zany rehefa tsy mahazo valiny reo de mandeha amin'ny 13 mai rehefa tsy avela mandeha miresaka ry am'magror iny RMD isaky tonga sabotsy de ambenana ohatrany io de makany amin'ny 13 mai any io de rehefa makany de izy ny mihina tsiny kay nareo mpitondra ihany mahazo tsy ny farany eo na izy teneninareo ny mpitondra ihany mahazo tsy ny farany eo na inona na inona tenenina eo de ny mpitondra ihany mahazo tsy ny farany eo ka zay zany mba tsy azahoana tsiny sy mba tsisy ny olona maty sy maratraratra sy migadragadra an'ray amin'ny faneho-kevitra de avelao izy laza nivy malalaka am'izay toerana azo anaovana an'zany tsy manimba ny famovoizana sy ny fiarahamonina de ankadreo adidy mpitondra nge manao an'zany reny teo amin'ny sehatra politika nahitantsika an'ireny fa eo amin'ny sehatra sosialy sy toe-karena koa misy fitakiana be da be iny asa am'izao fotoana zao karamany na tamin'ny karamany mpiasan'ny université tsy voaloha amin'ny ampahany ny mpitsara fanadiny baccalauréat misy tsy voaloha ny vola sy ny sisa ny orinasa mpikojakoja lalana misy tsy voaloha ny ampahany vola ny inona mahatonga ny resaka hoe fitakiana etsy seroa io tsy ohatran'ny lasany efa ohatrany hoe efa misy vainafo mitambatra tsy kelikely ve mety efara amina zavatra fahafa raha fahitany asan'le zavatra misy tato anatin'ny volana vitsivitsy reny zany atao tsy faiza mitantana satria na inona lazan'ny tompona andraikitra sy ny mpitondra ny vola ho an'ny mpitsara fanadinana ny vakasion'ny mpitsara fanadina tompoko misy soratra anatin'ny budget mpanjakana anatin'ny loi de finance reny fa maninona efa 2022 mbola vakasion'olona tany amin'ny 2020 sa 21 mbola tsy azo misy soratra anaty loi de finance io tsy raha société privée
fa any fanjakana ange volam-panjakana ange na ariary de soratana anaty roa de finansa ary anisany mahavariana ny saiko mihitsy hoe fa manina bourse-mpianatra io de isa-taona de grevena foana nefa de zavatra soratra anaty loa de finansa tompoko io anatin'ny budgetn'ny ministera ao io fa tsy fahaizana mitantana ny mahatonga litsy voaloha de tratrany daholy ny zavatra miankana amin'ny fanjakana mampalahelo sy mamenatra angeny mahita an'ireny mpiasan'ny secrène sy volana tsy mandray karama de mandeha mandoaly kery de vahany mairie mangataka tena fafambaraka be zany amiko mamenatra zany fa tsy fahaizana mitantana zany fa naninona tamin'ny andro président Marakaravalomanana nandroso be secrène io nandray 13e mois ny mpiasa nandray 13e mois ny mpiasa fa maniny zao sy volana tsy mandray karama de manontany tena mihitsy any aho hoe na de mba zesta ataon'le antokony mpitondra ary ve rehefa nanao redynamisation tany Antsirana na ny antoko TGV de raha tsy diso namono 7 de ohatriny ny vidin'omby anankiray nge zao manodidina ray tapitrisa mahery 7 de ataoko ray tapitrisa mahery zany ariary zany ray tapitrisa mahery zany vidin'omby anankiray de 7 tapitrisa ariary nge zany vidina omby fotsiny fa maninona amin'ny mampitondra fanjakana anazy mijena vaoka ka maninona raha namena sauvena mpiasan'ny secrène aloha zany vola zany raha amin'ny anarany toko fotsiny ary de fa mety ane zany satria le mpiasan'ny secrène tena mangataka mitalao ary nandoaly tia mihitsy de vahany mairie de inona tsy nanaovana an'zany raha tena mitsinjo vahoaka ianao ny volan'ny fer de mampanontany tena mihitsy ny isika isaky mividy gazoil vidy lasantsy de mandoa vola ho an'ny fer fa hatram'izao tsy haiko hoe manodidina ny 30 lavitrisa 30 milliards d'ariary tsy voaloha tsy fahaizana mitantana makany zany le vola tsy fahaizana mitantana nge zany ary mifandray amin'io fer sy ny tepy de tena mampanontany tena na mihitsy hatram'izao hoe fa maninona ny fanjakana malagasy ndray no ananany compagnie pétrolier trosa raha ny tokony ho izy de ny fanjakana malagasy no manana trosa any amin'ny compagnie pétrolier satria ny compagnie pétrolier nge mandoa taxe mandoa TVA mandoa TIPP ary mandoa douane frais de douane ny pétrole ampidiriny eto Madagasikara io reny vola reny alohany any amin'ny fanjakana fa maninona ny fanjakana ndray no ananany trosa ary le trosa tsy mba kelikely fa hoe manodidina ny 1200 milliards ariary de eto de tena mbola miantso ampanajana ny mpitondra fanjakana ny misy ny hydrocarbure zay tompony andraikitra ao ny masiny namany hoe mba ameo anay vahoaka malagasy any détail aho io trosa io inona ny nahatonga ny trosa io raha ny fanazavany raha ny fanazavany raha matota leny kabinitra ny présidence mako tamin'le vo niakatra iny ny pétrole de ny tao amin'ny fanjakana zany nanodina aloha tsy maintsy miakatra io satria guerre ny Ukraine ny atsiny ary fa tsisy naomby le tetika tamin'iny nalefa tanaty Facebook de hoe no ny fanakatona président Marakaravalomanana ny raffinerie nefa efa tany amin'ny 1995 andron'ny président Zafy Andriamatoa Bettina Bruno misy ny angovo tamin'izany no efa nanana olana satria hoe tsy mety tsony ny ampiasana azy fa efa le teknôlojia tao zany efa nilaozantoetrano tanteraka ka mety tira-doza de avy eo ny privatisena niaraka tamin'ny Solimasy ny namany taty amin'ny lalàna momba privatisation taty amin'ny nitondrandratsiraka nisy ministera amin'ny privatisation misy tamin'izany tsy mamenatra amin'ny teny azany Andriamatoa Horace Constant no nisitry ny privatisation itehitsy amin'ny fiaro TCP folitetsy ny Braony lafy tany le raffinerie de tsy naomby tamin'ny resaky iny indray de nefa rano raha matoto taliny kabinetra nilaza hoe tsy maintsy akarina le satria ananany compagnie pétrolier vola trosa tany amin'ny 550 milliards ny fanjakana karaha ohatra amin'ny toy de tonga ny farany taona ty lasa 1200 milliards d'ariary io de fa tsy ny détaillé ny izy de eto mamerina miantso raha matoto taliny kabinetra mba hazavao aminay any détail iny trosa iny fa zay manontany tena hoa hoe tokony compagnie pétrolier no mandoa vola ty amin'ny fanjakana malagasy satria reo mandoa taxe dédouanement impôt etc fa maninona izy indray no manambola ty amitsika eny ety ary tsy mba volavola kely fa manodidina ny 1200 milliards zany ka betsaka de io tsy voaloha daholo tsisy voalohany tsy tapitra amin'ny taraina daholo tsy voalohany ary tsy voalohany karaha matsy de tsotra kely ny filazako ny hoe tsy fahaizany mitantana daholo reo fa raha mahay mitantana tsotra zany satria itsika nge mahazo fanampiana avy any ivelany ary anisany nanaitra anahako tamin'ny herinandro teo iny misy fikambanana hoe expert des Nations Unies fa gasy daholo zareo nangataka an'izao fanjakana misy zao hoe aianao ny dépense anareo dépense surtout dépense anareo amin'ny carburant etc aianao io fa de variana ihany atombo fa
ny ministry ny serasera nandeha nanao décoration an artiste malaza be tany Anosy-be de mandeha avion privé tsy haiko ohatrinona niofana avion privé raha mandeha vol normal de ohatrinona niofan'ny be aller retour avy Tananarivo mandeha makany Anosy-be fa raha mandeha vol privé de ohatrinona de ozy hoe tsy mba mihain'ny fitarany any hafa mihitsy zany reto olona reto fa zay mety amin'ny any no ataony de sasany milaza an'izao hoe ka izy ny mpitondra de zay mety zay tiany any no ataony de ozy ny mpitondra tsy afaka manao zay tiany fa manao zay lazain'ny lalàna zay averiko tsara mihitsy zay ho an'izay mplazany reny hoe ny mpitondra de afaka manao zay tiany tsy atompoko diso be zany fa ny mpitondra de manao zay lazain'ny lalàna fa tsy afaka manao zay tsy lazain'ny lalàna izy na ohatra hanao an'io manara-penitra iny mpitondra de misy lalàna io satria volam-panjakana no ampiasaina tokony misoratra ao anatin'ny loi de finance zany io fa tsy hoe ozy ny mpitondra hoe ty anangana hopitaly manara-penitra ako tsy fantatro hoe tsy andotam-penaka androany de tonga de rehefa tsy misoratra anatin'ny loi de finance io tsy afaka manao an'io izy zany hoe tsy zay tiany zany no ataony fa izay lazain'ny lalàna ya eny ary hamarina fandarana sady tsika Ignace Ndre Mamizafy angatahaka kely ianao hoe inona no mety vahaolana amin'izany rehetrarehetra zany ho amarantsika amin'ny fandarana tsy voatery lava be anatina minitra vitsivitsy inona no mety hoe zavatra tokony iseho sy inona no tokony ho atao ialana amin'izay zavatra rehetrarehetra andresantsika teo izay ialana amin'izay rehetrarehetra zay ary zay foana manahirana eto hoe tsy maro toerana foana zay fanjakana tonga eo tsy maro toerana de manova lalam-panorenana tsy maro toerana ihany satria manao lalam-panorenana mifanaraka ao amin'izay tiany sy mahafinaritra anazy tsy misy vahaolana azo atao amin'ny zavatra manjoantsika malagasy zao io fa tsy ny fikaonandoha miaraka ny fikaonandoha atao tsy hoe resaka politika fotsiny resana na izara se zako tsy d'accord an'izany za tena miteny an'izany atao amin'ny fikaonandoha-pirenena de hoe zaraina ny seza izareo ny voafidim-bahoaka mpitondra eo de atao fikaonandoha-pirenena fa anjara zareo manatanteraka ny zavatra tapaka iny ny fikaonandoha-pirenena tsy voafetra fotsiny hoe resaka politicienne no resahanao fa resahanao itsika an'io ange marary ara-toekarena tena marary ara-toekarena itsika an'io marary ara-sosialy tsika an'io matoa ary ny aretina ara-toekarena sy ara-sosialy de mivadika aretina politika tsy misy korotana politika tonga de korotana politika zany fa misy korotana ara-toekarena alohany de korotana ara-sosialy ireny mivadika korotana politika rehefa tsy zakan'ny olona zany le resaka ara-toekarena iny tsisy vahaolana iny tsisy vahaolana ny resaka sosialy de mivadika korotana politika io ka ny vahaolana tsotra am'izay mba tsy hatongoavana any am'izay satria tsika marary ara-toekarena marary ara-sosialy satria efa ohatrany 5 gasiny zao mahantra de mitady vahaolana miaraka zany tsika ny amin'ny alalan'ny fikaonandoha-pirenena de dinihanao daholo zay rehetrarehetra mety mamparary an'ity firenena ity de dinihana miaraka ao de anjaran'izay mpitondra eo no mahamadika an'iny lalàna ary manatanteraka an'iny fa tsy hoe vita le fikaonandoha de hoe andao zarana ny seza tsy hany ka ary zay nazavaiko n'olona mihitsy tsy zarana seza zany io fa atao fikaonandoha-pirenena zay tapaka anjaranareo mpitondra eo no mamadika an'io lalàna de manatanteraka azy aloha satria nareo ny mpitondra eo de zay mpitondra manaraka andray de raha mbola misy tsy vita de tanteraniko raha manaiky fanao an'izany angetsika an'io de mety io zavatra io fa tsika n'zany zay foana ny olana iza nanao an'ity tamin'ny androny any nika de tonga de zay tsy manao an'io fa zavatra anisan'ny manaroatra mihitsy message well fa zany malahelo mihitsy nandaniny banque mondiale vola ohatriny nakay moa nanapinatsika nanao an'le plan sectoriel de l'éducation iny PSE ary nandaniny arondoha iny fa tsy nampiarina akory de fa lasa ndray manao hoe fikaonandoha-pirenena momba ny fampianarana hono natao tery vato tery de ovana ndray zany iny de rehefa misy mpitondra hafa koa zany de ovany koa io de izay foana no atao hoe de iza ny zavatra anjary am'zany tsisy continuité mihitsy le zavatra atao fa de hoe tamin'ny androny any ty ka zay tsy hanao an'io de fa ihany nanao an'io de tsy tohizanay tsony taizako nisy fanjakana tsy mandroso ny firenena ataonao an'izany ka zay jeriko azy eny ary makasitraka anao Ignace Ndre Mamizafy no vahiny teto amin'ny fandarana dinika de makasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany tany tokantrano tany de mametraka ny veloma mahafinaritra indray tompoko kilasy tompoko vavy